Jakoba toko faharoa andiny fahatelo amby roapolo. Abrahama nino n'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Raha ino ihany koa ianao dia afaka no sakaizan'Andriamanitra. Tsy avy amin'ny asanao no hanana marinan'Andriamanitra anao fa avy amin'ny finoanao azy. Satria namatra eto ny ray aman-dreny pastera Mayola didiatanana mafisika ho voninahitra Andriamanitra ireny ihany. Arahan'ireo pastera miaramiasa aminy manerana ny fahatan'ny Madagasikara voaraisika mifika fahatanana mafy iaraka amin'ny fahatanana isika ho fiaravantsika izany ray aman-drentsika izany satria izy no mitondra antsika ho amin'izao lalana izao iaraka no fanofatanana isika zasahatra ny fanantanana ho fiaravantsika sy fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra izany. Izay raisin'ny koraoan'ny olona izany isika tsararay avokosa mety atana mampiatrano Eto androany voninahitra izay tonga rehetra eto androany marary dia ho sitrana manana olana dia hivaha ary voninahitra dia hisandratra ho tafita ny eo amin'ny Jordanina amin'ny fiangonana ny anaran'i Jesosy. Amen.
Hallelujah. Amen. Zay efa nampitenenao mpaminany fa izay. Zay efa napetraka tany apôstôly Pentekosta. Zay efa amelomanao fiangonana. Zay efa nitarinao zanak'Israely andriafitra andrao na tany hevitra. Ary mbola tarinao amin'ny mpitana Jordan. Izany andrianao fiangonanao ankehitriny. Amen. Miaraka maki araka ilay voasoratra ao amin'ny Jeremia 10 manomboka amin'ny 9 voalohany ka hatramin'ny 5.
Jeremy mpaminany toko fahafolo ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahadimy. Jeremy toko fahafolo ny andininy voalohany ka tamin'ny andininy fahadimy. Rehefa hita dia raha tsy hamaky amin'ny anara Jesosy Kristy tombontsika. Izao ny famitinana, ny mahatsinotsinona ny sampy ary ny fampisehoana voninahary Jehova sy ny fahatezerany. Andininy voalohany. Ino ny teny izay lazainy Jehova aminareo ry taranak'Israely. Izao no lazainy Jehova. Aza mianatra amin'ny fanao jentilisa ary aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra. Fa ny jentilisa no matahotra izany. Fa ny fanao firenena dia zava-pona. Fa azo no piasa ny tanan'ny piasa amin'ny famaky. Volavola sanao sady izy fa tsy mahateny. Ary entina ihany izy tsy mahay manisy ny fatany marka toko fahatelo. Marka toko fahatelo. Marka toko fahatelo dia ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Marka toko fahatelo ny andininy faharoapolo ka hatramin'ny andininy fahatelopolo. Zao vaky ny teny amin'ara Jesosy. Ny famitinana dia ninitadiavany ava Jesosy azy sy namalia Jesosy ny teny ratsy nataon'ny fariseo. Ary niditra tao an-trano izy dia niangona indray ny vahoaka ka dia tsy nahazo ninakanina akory izy. Ary ny avany raha nandre dia nivoaka hiazona azy fa hoy ireo efa verisaina izy. Ary mpanorandalàna izay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana Beelzebuby izy sy hoe ny lohan'ny démonie na moahany ny démonie. Ary rehefa niantso ireo akeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny satana ahoana no famoaka ny any satana. Fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy maharitra izany fanjakana izany. Ary raha misy mpiray-trano miady an-trano dia tsy haharitra izany mpiray-trano izany. Ary raha satana no mitsangana ka miady an-trano dia tsy haharitra izy fa ho rava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka mihitra ao an-trano mahery mandroba ny heriny. Raha tsy afatony aloha ilay mahery dia vaorobainy an-tranony. Lazaiko aminareo marina tokoa. Elankelo ka ny zanak'olombelona amin'ny ota rehetra sy fitenenany ratsy rehetra zay ataony. Fa zay miteny ratsy fanahy masina kosa dia tsy azo famelan-keloka mandrakizay. Fa mendrika hoelohina amin'ny ota mandrakizay izy. Izany no lazainy satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Faranantsika ao amin'ny jaona voalohany. Epistely soratany jaona toko fahatelo. Jaona voalohany toko fahatelo dia ny andininy fahafolo ary ajanontsika hatao amin'ny andininy fahadimy ambin'ny folo. Jaona voalohany toko fahatelo ny andininy fahafolo dia atrahantsika hatao amin'ny fahadimy ambin'ny folo ihany. Ny famitinana dia hoe ny fahazotoan'ny zanak'Andriamanitra hanao sikapona rainy sy hifankaty amin'ny namany ary fahatokina ananany. Andininy fahafolo. Izany mampiseho miariary izay zanak'Andriamanitra sy izay zanaky ny devoly. Tsy mba avy amin'Andriamanitra izay rehetra tsy manao ny marina sy izay tsy tia ny rahalahiny. Fa izao ny tena ampitondraina izay efa renareo hatramin'ny voalohany. Tsy maintsy mifankaty isika. Tsy matahaka ny tsaina
zay avy tamin'ilay ratsy ka mamono rahalany ary nahoana no mamono azy izy satria ratsy ny asany fa marina ny any rahalany azagaga rahalahy rahalan'izao tontolo izao ianareo fantatsika fa efa tavapindra ny ala tamin'ny fahafatesa amin'ny fiainana isika satria tia ny rahalahy izay tsy tia dia mitoetra ho amin'ny fahafatesana ihany zay rehetra makala ny rahalany dia mpamon'olona ary fantatrareo fa tsy mba misy mpamon'olona manana fiaina mandrakizay mitoetra ao anatiny ray masonao manomasiny amin'ny fahamarinana fa ny teninao ihany ny fahamarinana amen. Ivavaka isika. Jehovah-Andriamanitra raha eo, Andriamanitra Abraham ianao, Andriamanitra Isaka, Andriamanitra Jakoba, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra tsy manavakavaka, Andriamanitra tsy mizaha tavan'olona, Andriamanitra mihaino ny vahoakany, Andriamanitra mitari-dalana ny vahoakany, na tanety, na an-dranomasina, na anabakabaka, miaro azy na andro na alina. Misaotra Tompo ny fitahinana sy ny fanambinana nomenao anay. Tandratraranay ty fotoana lehibe ity satria dia amoron'ny ranon'ny Jordana tokoa izahay androany. Rehefa namakivaky ny hevitra sarotra sady mafy. Misaotra koa fa mbola afaka nitondra izay hifanatitra ny ambavononkarena satria efa navelanao ny elokay, efa noamarinanao izay ka tsy ringana satria nihaino ny feonao. Tsy mba tahaka ny vahoaka maditra sy mahatopoka tsy mba nibebaka fa mbola nanamafy ny fonay fa dia namindra fo tokoa ianao Tompo. Dia ndreto izay mitondra indray izany fanatitra izany, tsy vola aman-karena ihany Tompo no fanatitra tolotra ihany io fa ny tenanay mihitsika hita nyty ranon'ny Jordana ity. Mbo dia matoky izay fa ho raisinao, ho akasitranao, ho amasinao izany fanatitra izany ka ny tokantrano tsiraray avy nisy ambatan'olona izay nitondra izany satria vahoaka voantso, voafidy ary mahatoky dia tsy verina aminao ny teny fikasana izay nomenao. Raha tsy tanteraka izany amin'ny vahoakanao tsirairay avy ka hisokatra ny lanitra hirotsany fitena fiainao ambiambo, ho asianao teny mafy ny valala tsy hanimba ny vokatray ary dia ataon'ny firenena rehetra hoe tany mahafinaritra sy sambatra izahay. Fa ny vavanao Jehovah nefa miteny izany ka dia raina Tompo ny anaranao, ka lazaina Jehovah ao ny anaranao. Dia mitenena ary Jehovah ao amin'ny alalan'ny vakitenin'ny soratra masina izay efa nomenao anay teo famihaino izay. Ny anaran'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina angatana izany ho azy ny tera sy mivoninahitra mandrakizay. Halleluja, amen. Manasantsika ary amonjy toerana. Ny masoandro miposaka hoany toy ny azavana miposaka avy any antsinanana avy any ambony manome azavana ny isa tontolo izao ka dia tolorana ny avo indrindra ny fiarabana. Ilay Jehovah-Andriamanitsika raintsika amin'ny alalan'ilay Jesosy Kristy maty ny levona nitsangana araka ny soratra masina satria mendrika azy izany dera sy laza tsy voninahitra izany atongavantsika eto amin'ity toerana ity. Arabaina hoy itsika tsiraray avy natratra nyty daty androany 13 ny volana May ity izay daty nomena fa manomboka androany, manomboka tamin'ny sabata 23 May teo zany dia hitan'ny Jordana ny voakan'Andriamanitra rehetra. Aty Madagasikara hatrany ampita ranomasina manomboka ny datin'ny 13 May. Arabaina avokoa tsika rehetra tonga aty amoron'ny Jordana
efa hita maro be ny vahoaka samaritaka vonombonina avokoa satria dia ny mpisorona fotsiny no efa misy 700 latsaka ao ny iroso amin'izany ny ranony batisa izany. Ny pastera, ny missionnaire, ny evangeliste dia 750 isan-jato ao daholo fa ray ihany no tafiditra ao anatin'izany fiampitana zany. Fa ny 750 isan-jato dia vonona avokoa miaraka amin'ireo vady aman-janona. Taovy mafy ny tehaka fa miasa Jehova. Taovy faran'izay mafy. Halleluja! 750 isan-jato saika tafita avokoa zany. Mahafinaritra zany satria maro no ny ainga avy any Egypte mipita ny ranomasina mena fa tsy niova ny teny nomeny Jehova tamin'ny zanak'Israely. Raha nilaza izy tamin'izany fa ireo vahoaka rehetrarehetra namotsy fotsy ny anarako ireo ozy izy, ireo vahoaka namotsy fotsy ary rehetra ireo dia tsy hisy ho tonga any amin'izany tany nampanantenako azy zany. Fa ho ringana eny an-dalana ireo fa nitaranaka andreo sy ny zanaka andreo 20 taona ny midina sy izy ho teraka any an-dalana no hiditra amin'izany. Dia tsy hisy ny voana tokoa izay teny nomeny Jehova zay fa rehefa hita ny ranon'ny Jordana dia maro tokoa no ringana tany an-dalana. Ary zany aza dia porofoin'ny soratra masina eo amin'ny lotsika. Koratianina voalohany toko 10. Koratianina voalohany toko 10. Mivakitsika manomboka ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Koratianina voalohany toko 10 ny andinin'ny voalohany ka hatramin'ny faha 12 azafady. Fananarana fandrao misy manara-po araka ny nofo ka tratry ny lozy. Fa tsy tiako tsy hofantarareo rahalahy fandrazatsika rehetra dia tambany raona. Ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny raona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana fihinam-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotrom-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny akabiazany dia tsy sitrak'Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny lany reny. Aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny ka araka ny voasoratra hoe ny olona nipetraka nihinana sy nisotro dia nitsangana ilalao. Ary aoka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:2 alina no ringana indray andro. Ary aoka tsy haka-fanahy ny tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny mena rana izy. Ary aoka tsy himonomonona ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty ny mpandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady ho voasoratra izany ho fananarana antsika izay niarany faran'izao tontolo izao. Koa izay manao azy hoe efa mijoro tsara dia aoka izy hitandrina fandraho ho lavo. Omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka amin'izany efatra izany. Hoy nivaky teny teo hoe ireo nipita ny ranomasina mena ireo izy dia niaraka ny sotro ny fisotrom-panahy iray ihany, nihinana ny fihinam-panahy iray ihany, sotro tamin'ny vatolampy ny fanahy iray ihany. Dia tsy iza zany fa i Kristy amin'ny androntsika izao. Ny fisotrom-panahy sy fihinam-panahy sy ranom-panahy vatolampy iray ny sotroina io tsy iza fa i Kristy ihany. Niara-ny ainga nivoaka tany Egypte. Fa ny akamaroan'izy ireny ozy izy ny soratra masina, ny sasany tamin'izy ireny ozy izy ny soratra masina dia ringana teny an-dalana ka tsy tonga teo amoron'ny ranon'ny Jordana izany. Ny sasany aza dia efa 2 andro 3 andro sa
herinandro sa ray volana sa heritaona talohany natongavana amin'ny orony Jordana dia ringana teny an-dalana fa tsy tafapita an'izany rano Jordana izany nefa dia niara nihinana ny fihinam-panahy iray nisotro ny fisotrom-panahy iray vaty lampiray ihany Kristy maty ny levy natsangana araka ninona soratra masina fa nakabaizana izy dia tsy sitrak'Andriamanitra ka naringa ny teny an-dalana satria lany andro ny monomonina lany andro ny fampikritika lany andro ny fanenjika lany andro nanisy ratsy tsy nanevateva ny mpitarika azy teny an-dalana kanjo ireny zavatra ireny tsy nietraika tany amin'ilay mpitarika azy fa tany amin'ilay Jehova naniraka ilay mpitarika ka dia tsy sitraka Jehova fa naringa ny teny an-dalana fa isika kosa izay hiampita ny ranony Jordana manomboka androany manomboka amin'ny sabata herina manomboka amin'ny volana jiona io hiampita ny ranony Jordana dia satria nibebaka satria niaino ny feon'Andriamanitra na dia taranaka maditra azy fa tsy mahatopo tsy mahafiatoka fa niaino ny feon'Andriamanitra indrotsika sy ny zanakitsika sy ny zafintsika eto amorony orony Jordana eo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka ataovy mafy arak'izay tratranao nitehaka na itsika atao tokantrano ato ataovy mafy reny manodidina nitehaka atsika atao tokantrano ato mendra ny afatra zany mafy tsika e Halleluja! Tsy ringantsika satria niaino ny fivavakantsika Jehova amaly vavaka izy amela ny helotsika izy na dia taranaka maditra azy afaka tamin'izay fandringanana rehetrarehetra tsy mbola ho avitsika satria tompony miahy antsika meo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka Jeremia toko 10 ny perikopantsika indininy voalohany no vakiko ratsika ny afatra Jeremia toko 10 mpaminany Jeremia no miteny matsinotsinona ny sampo ny lohateny ary ny fampisehoana ny voninahitra Jehova sy ny fahatezerana indininy voalohany sy ny faharoa ihany no raisitsika hitondratsika ny fanazavana henoy ny teny lazainy Jehova aminareo ry taranak'Israely zao ny lazainy Jehova azay mianatra ny fanaony jentilisa aza matahotra ireo famantarana eny amin'ny lanitra fa ny jentilisa no matahotra izany ozy izy hoe enoy ny teny lazainy Jehova aminareo ry taranak'Israely raha taranak'Israely tsika maramila ny Jehova tsika zany raha kristianina tsika zany maramila ny Kristy raha mpianatra any an-tsekoly tsika mpianatra izy mpianatry Kristy ka hoy hoe enoy ary ny teny izay lazainy Jehova aminareo ry taranaky Israely nianatry ny bokin'ny apokalipsy isika dia zao mivoasoratra tamin'ny apokalipsy toko 17 hita ny ranony Jordana tsika satria efa tonga eo pototry ny rano raha hitan'ny orony Jordana io tsika dia misy ady miandry antsika ao apokalipsy toko 17 bakitsika ny andininy 12 ka hatramin'ny 14 ary ny tandroka folo zay hitanao dia mpanjaka folo zay tsy mbola nahazo fanjakana fa nandray fahefana ho toa mpanjaka iray ora miaraka amin'ny biby dizy ireo dia miray saina ka manome ny heriny sy fahefany ho an'ilay biby dia ireo dia hiady amin'ny zanak'ondry ary ny zanak'ondry haresy azy satria tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka izy halleluja amen dia noho ilay tapany farany ary haresy azy koa zay momba azy haresy azy koa zay inona ozy izy momba azy satria inona olona voantso tsy voafidy ary mahatoky e voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka voantsotsika ny ala avy any Egypta voafiditsika tonga eto amorony Jordana fa maro ny voantso
fa ringana taiza daholo teny an-dalana fa tsy sitraky Jehova. La ny andro monomonona, la ny andro mamotsy fotsy an Jehova, la ny andro miady hevitra ty sy ary ringana teny an-dalana. Fa itsika voafity ty zany ny epitany ranony Jordana. Raha tsisy ny olom-boafidy ianao zany de tsy tafita amin'ity Jordana ity ianao mandritry nyty volana faraparany amin'ny volana mety sy mandritry ny volana Matio. Rehefa tsisy ny olom-boafidy ianao na ikikitra tahaka ninona ianao, tsy tafiditra ao ianao, tsy tafapitan'io rano io ianao. Ary reo lo ho tafitany rano reo dia voalaza fa vahoaka mahatoky amin'ny lafiny rehetra zany, vahoaka mahatoky hitany ranony Jordana io. Iza ny ato nyresahany ato? Reo dia miraisana ka manome heriny sy ny fahefana ho an'ilay biby ity. Ilay biby ity hitantsika inge amin'ny Apokalipsy 7:7. Apokalipsy 7:7 ny diny voalohany ka hatramin'ny faharoa. Ary hitako fa indro nisy biby ity niakatra avy tamin'ny ranomasina, nanatandroka 10 sy loha 7, ary tamin'ny tandrony dia nisy diadema 10, ary tamin'ny lohany dia nisy anarana fitenena-dratsy. Ary biby ity zay efa hitako dia tahaka ny leoparda, ny tongony tahaka ny anibera, ny vavany tahaka ny anliona, ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe. Nisaraka io tany amin'ny androny Medianina sy Persianina sy ny androny mpanjaka Nebokadnezara. Liona biby ray hafa, leoparda manana loha efatra, biby ray hafa, ny bera biby ray hafa, ary ilay biby matsaravina manana tandroka 10. Rehefa natambatra ireo biby efatra ireo dia manome 7 ny lohany. Zany hoe mitambatra izy rehefa ty amin'ny Apokalipsy. Misy sary anankiray nehoana zany fa raha nandeha tamin'ny fotoana mifandimby ny tantarany Babiloniana, Medianina sy Persianina, Grika ary ny Romanina. Aty aoriana ny tantara natambatra ho fahefana iray. Ireo fahefana ny fandimby nandritry ny taon-jato lava be ireo lasa fahefana anankiray. Raisina amin'ny toerana iray mandeha ny tantara. Ary nitambatra faran'izay heriny, faran'izay matanjaka izy zany, satria raha natanjaka ny Babiloniana, natanjaka ny Medianina Persianina, Medianina sy Persianina, natanjaka ny fanjakana Grika, natanjaka ny fanjakana Romana, ny herin'ireo ray manontolo lasa fahefana iray, lasa tanjaka iray. Nefa ireo izy no hiady amin'ny zanak'ondry izay momba azy amin'izao andro iainantsika izao, amin'izao andro epitatsika ny Jordana izao. Ireo ny fahefana hiady amin'ny zanak'ondry. Fa zao ny zanak'ondry aninona azy ozy izy? Tsy ny zanak'ondry ihany no aresy azy, fa izay rehetrarehetra momba miaraka amin'io zanak'ondry io dia vahoaka voantso avy any Egypta ary voavidy tonga amin'ny ranony Jordana Epita dia vahoaka matoky ireo fa ho tafita amin'io ranony Jordana io sady aresy azy sy ireo fahefana. Misy hery sy fahefana lehibe fa mitsangana maro samihafa any. Tahaka ny tanjaka ty biby ty fahefana fanjakana maro samihafa hiady manga sy fotsy. Fa ny zanak'ondry izy aresy azy satria ny vahoaka no momba azy koa aresy azy satria misy vahoaka voantso sy voafidy. Ary inonao matoky eo dia omeo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Mety tsy ho azontsika zany amin'izao, fa ho azontsika zany rehefa tafita ny orony Jordana itsika. Amen. Hoy Jehova teo hoe lazao amin'ny zanak'Israely, lazao ilaza amintsika vahoakan'Andriamanitra androany. Tamin'ny taona 12 dia nomena teny faneva atsika ho an'izay matadidy dia tsarovy ao hoe inona moa zany. Teny faneva nomena atsika tamin'ny 12 zany ho an'izay tsy mahatsiaro, ho an'izay tsy matadidy satria efa ela ny taona 12
dia andeha maka ny soratra masina itsika. Josoa toko faharoa teny fanevantsika tamin'ny taona 12. Josoa toko faharoa toko voalohany azafady 10 ka hatramin'ny 12. Josoa toko voalohany 10 tsy maninona vakitsika 9 le izy ka hatramin'ny 12. Josoa toko voalohany 9 ka hatramin'ny 12. Tsy efa nandidy anao va aho koa mahereza sy manda tsy matanjaha aza matahotra na mivati-po fa momba anao Jehovah Andriamanitra ao amin'izay rehetra lehanao. Halleluja, amen. Ary Josoa nandidy mifehikana anao hoe mandehana mamaky ny toby ka mandidiny olona hoe manamboara vatsy ho anareo fa raha afaka atelona hita ity Jordany ity ianareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra reo ho lovanareo. Halleluja. Mandehana mamaky ninona izy ny toby ka mandidiny olona manamboara vatsy ho anareo fa raha afaka atelona hita ity Jordany ity ianareo ka hiditra sy andovan'ny tany izay omeny Jehovah Andriamanitra reo ho anareo. Raha afaka inona izy? Rehefa afaka hate lona tamin'ny taona 4 io nivoaka io teny faneva io 2010. Dia gaga ve zany isika raha tonga amorony Jordany zao? Efa afaka ve ny atelona sa mbola andrasana? Efa lasa ve ny atelona sa mbola tsy lasa? Efa ty ambadiky ninona zany tsika zao? Aty ambadiky ny ate lona ka hoy Jehovah manamboara vatsy tamin'ny taona 12 fa afaka atelona dia hitanareo Jordany. Tsy zavatra tonga ho azy ny fiampitatsika amin'ny Jordany fa tsy maintsy mbola nitefen'Andriamanitra tsika, mbola namboariny tsika tamin'ny 28 mars, mbola namboariny tsika tamin'ny 2 mai. Tsy maintsy olona voavela eloka, olona vita sedra, olona efa no amarinina, ny olona efa no amasinina no hitany zany Jordany zany. Ka tsy nataony tamin'ny 2011 zany fipitanany Jordany zany, tsy nataony tamin'ny 2012 zany, tsy nataony tamin'ny 2013 zany. Satria hoe rehefa afaka inona ozy izy? Afaka atelona vao hiampita ianareo. Fa zao manamboara inona? Manamboara vatsy. Dia ampitodio ny saintsika, ny teny izay efa nomeny Jehovah antsika hatramin'izay. Dia jerevy tsara tamin'ny taona lasa 2014 indra vozoko ninona? Fa tsy mbola nitanterahany tamin'ny taona lasa ny fanavozana, fa fa niteneniny. Efa nilaza Jehovah avozoko ny zavatra rehetra. Fa tsy tonga dia teony eo dia navozony tsika. Ka tsika tamin'ny taona lasa nanao akanjo fotsy manga. Nanao tsika tamin'ny taona lasa sa tsy nanao? Tsy nanao. Fa niteneniny fotsiny avozoko ny zavatra rehetra. Ary dia niteny farany izay mafy Jehovah. Tamin'eo aringako izay tsy mibebaka nizanizy hatrany amin'ny lohany mpisorona ka hatrany mivoaka faran'izay kely izay mafiatoka sy maditra mati-po. Fa tsy maintsy lazainao na eny ny olona na tsy eny fa aringako reo satria fa hitany ranony avozoko ny zavatra rehetra. Ny olona nandray izay fanavozana rehetra izay tia Madagasikara hatrany ampita dia tsy maintsy tafitany rano Jordany. Halleluja, amen. Niza na lahy na vavy na antitra na tanora na manan-karena na mahantra na aiza fireneny fiaviany ka tsy nandray akoho zany teny zany ka tsy nibebaka sy nifola tamin'ny ranomaso, tsisy na iray aza ho tafitany orony Jordany io. Tsisy na iray aza ho tafitany io. Afaka telona ozy izy hitany Jordany ianareo. Teny faneva tamin'ny taona lasa avozoko ny zavatra rehetra. Vao pirofo zao fa
raha tsy ivelany ihany izany fanavozana izany, tsy ny fitafitsika ivelany ihany zany fanavozana izany, fa rehefa hitan'io rano ny Jordany io tsika dia ny anatin'ny tenantsika sy ny fotsika ray manontolo ho lasa fo vaovao, saina vaovao, fanahy vaovao. Halleluja, amen. Dikan'izany tsy ho tafaraka amintsika intsony zay olona tsy nibebaka sy tsy nifona tsy nitomany tamin'ny ranomaso, fa ho tavelany ampitany rano izy, fa ny vahoakan'Andriamanitra rehetra ho tafita. Ka ireo tavelany ampitany rano ireo tsy ho tafara dia amintsika intsony ireo, na izy na iza zay tavelany ampitany rano, satria hikatona n'inona? Hikatona ny rano. Nizy izy na iza tavelany. Ka reha ampitan'io rano io ianao, dia izao voalaza ny soratra masina, Matthieu 7, Matthieu 7, Matthieu 7, ovakitsika manomboka amin'ny andininy faha 7 hatramin'ny faha 12. Fa nahita ny fariseo sy ny sadoseo marina anatina ny batisana izy, dia hoy izy tamin'ny ritaranaky mena rana izy, nanoro-hevitra nareo handositra ny fatezerana ho avy. Ko mamoaza voa mendrika ny fibebahana ianareo. Raha zay manao nakapo hoe manany Abrahama ho rainay zahay e. Fa lazaiko aminareo fa Andriamanitra mahay manangana zanaka ho an'ny Abrahama avy amin'ny reto vato reto. Ary indro efa mipetraka amin'ny fototry ny hazo sady ny famaky. Ko ny hazo rehetra zay tsy mamovoa tsara dia ho kapaina ka tsipy any anaty afo. Zaho dia manao batisanareo amin'ny rano amin'ny fibebahana, fa ilay avy eo riko no mahery noho izaho ka tsy mendrika hitondra ny kapany aza. Izy no nanao batisanareo amin'ny fanahy masina sy ny afo, eny an-tany ny fikorohana, ary izy anadio tsara ny eo ampamilona, ka hanangona ny vary ho any an-tsopotra, fa ny kofa sy ny mololo hodorana amin'ny afo tsy mety maty. Eny an-tanany sato izy ninona fikorohana, ary izy anadio tsara ny eo ampamilona. Nanomboka nanadio izy tamin'ny 28 mars. Nantoy izany fanadiovana zany tamin'ny 2 mai. Nanomboka nanadio izy tamin'ireny fisehon'ny anjely ireny, ary eto apototry ny ranon'ny Jordana amin'izay izy dia anangona ny vary ho any tsopotra, fa ny kofa sy ny mololo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Amen. Tsy mandilatra io tenin'Andriamanitra io. Afaka manao défi zay mahavita an'izany. Hoe za hanao défi fa za tsy horingana amin'izany. Raha tsy Andriamanitra no nanoratra ataon'io teny eo atao amin'ny soratra masina, raha tsy Andriamanitra no nitondra ny zanak'Israely tao amoron'ny Jordana, dia afaka manao défi zay hanao défi amin'izany hoe alao fa ho hitanay zany zavatra zany. Fa eto apototry ny ranon'ny Jordana tsika izao, ty zany ny fanadiovana farany, fanadiovana farany ny famolona. 12, Matthieu 7, eny an-tanany ny fikorohany, ary izy hanadio tsara ny eo ampamolohany, ka anangona ny vary ho any tsopotra, fa ny kofa sy ny milolo hodorany amin'ny afo tsy mety maty. Izany hoe samy ara-tsoratra masina daholo zany ho an'ny vary voangona ampidirina any ampamolona, sy ho an'ny kofa sy ny milolo hodorana amin'inona? Amin'ny afo. Samy ara-tsoratra masina roa ireo, ka samy misafidy zay toerana hipetrahany anatanteraka ny soratra masina. Ho ampidirina ny mpamolona ianao zany satria voadio ny toerana, dia ny safidy nanaraka ny soratra masina ianao zay ho tafiditra any tsopotra.
Ny safidy ianao ny mololo sy ny akofo hodorana dia ny safidy nanaraka ny soratra masina ianao izany. Fa za monomonina ny amin'izany. Zay ny safidy araky ny soratra masina. Zay ho an'ny satria tsika kristianina mpianatra izy. Mpianatry Kristy. Fa zanak'Israely koa tsika ara-panahy. Fa raha zanak'Israely koa tsika dia hozy izy ao amin'ny Amosa toko fahasivy. Amosa toko fahasivy. Amosa toko fahasivy. Bakitsika manomboka ny andininy fahasivy izany teny izany ka hatramin'ny faraika amby folo. Amosa toko fahasivy page 852 raha amin'ny Baiboly tsisy référence. Page 852. Amosa toko fahasivy manomboka ny andininy fahasivy ka hatramin'ny faraika amby folo. Fa indro izaho no andidy ka ho sivaniko amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely. Averiko tsara le izy. Fa indro izaho no handidy ka ho sivaniko any amin'ny firenena rehetra ny taranak'Israely. Tahaka ny fanasivanana vary amin'ny sivana. Nefa tsisy fomba ary ho latsaka amin'ny tany na dia iray akory azy. Eo voninahitra ilay mpanjaka ny mpanjaka. Sabatra no hamonona ny mpanota rehetra amin'ny oloko. Eno tsara. Sabatra no hamonona ny mpanota rehetra amin'ny oloko. Fa tsy amin'ny firenena hafa zany fa ny olon'Andriamanitra. Dia ireo zay manao hoe ny loza tsy anakaiky na hatratranay. Hoy teo ireo tratran'izany zay. Zay aza mpitahorina an'izany e. Aza pirorona amin'izany loza sy ny namany zany e. Zany koa ve dia mba fanan'Andriamanitra e. Fanan'Andriamanitra zany ke fitiavana e. Anga i pastera Mayolina no mampiororanao amin'izany. Fa tsy ny soratra masina no miteneny zany. Mazava tsara io tenin'io. Eno nareo tsara. Zay namoaka n'ity vava ty. 10 tapany farany. 10 amin'ny Amosa toko fahasivy. Sabatra no hamonona ny mpanota rehetra amin'ny oloko. Tsy zany mpamono ny mpanota tsy pastera Mayolina. Ny hamono ny mpanota amin'ny olony sy ny vahoakany. Direo zay manao hoe ny loza tsy anakaiky na hatratranay. Zay raha tsy ampitahorina an'izany fa tsy hatratranay zany. Io zany teny soratra masina ataony zany. Tsy anakaiky anay zany. Tsy hatratranay zany. Iverinao fa zany no mitondra ny zanak'Israely hitany ranomasina mena. Verinao fa izany hitondra ny zanak'Israely hitany Jordana. Ianao mieritreritra fa Mosesy nitondra an'ireo. Ianao mieritreritra fa i Josoa nitondra an'ireo hiampitany ranon'ny Jordana. Jereo tsara ilay biby ity natambatra ny hery. Liona, leoparta, bera, biby manandoha 7 sy tandroka 10 lasa hery anankiray. Taony 105 io. Hoy ny sasany hoe mitany Jordana eo izy tsy Mosesy mipitarika azy. Fa i Josoa marina zany. Satria mbola mandeha araky ny ambaratongany ireo. Mandrapahatongany amin'ny Davida, mandrapahatongany amin'ny Eli mpaminany. Zany fisarahany zany ny fandehan'ny tantara. Raha mijery ny tantara ny Apokalipsitsika dia zany ny tantara mediana sy persianina, Babilôna, mediana sy persianina, Grika, Romanina. Sarasaraka tsara. Tonga aty amin'ny Apokalipsy natambatra ireo fahefanareo. Fa itsika efa nomena Jehovah tsika efa nampahafantarana atsika ary mbola averiko ihany. Raha tahaka ny ty tanako iray manontolo ty ny fantatro. Tsy ny lohatanana tsony eo andanantsika io fa tonga aty amin'ny atotanana tsika izao. Efa aty amin'ny atotanana. Ka nomena atsika lalana izoratsika, lalana Mosesy. Namoaka avy any Egypta. Rehefa tavavoaka any Egypta ny zanak'Israely dia tsy maintsy hitany ranomasina mena, dia tsy maintsy hitany Jordana.
mandrapatonga any amin'ny Davida mpanjaka satria izay ny lalana andanantsika. Mosesy, Davida mpanjaka, zay vao Eli mpaminany. Ka ny lalana sy ny pasazy nandanana manomboka eo amin'ny Mosesy mandrapatonga hatrany amin'ny Davida mpanjaka dia tsy maintsy andalova itsika izany lalana izany. Ka resy olo an'ny Mosesy zany ianao anao Josoa, nga Josoa afaka nandeha nanono ny asany raha tsy maty izy, raha tsy maty Mosesy, ka i Mosesy mbola eo hatramin'izao sa tsy eo? Ka anao Josoa inona indray ianao? Sakafo le saina misoratra masina, fa izany ny lalana andanantsika izany. Ary tsy maintsy hitany rano ninona Jordano izy ny olona ho hitanay raha isy losanjoanay, zay tsy ampitahorana an'izany. Fa i Mosesy, i Jeremia mpaminany, i Amosa mpaminany, tsy teniny io. Ka izy ny andeha mpitahotra vahoaka ty sy ary. Fa izany zavatra izany no nitranga tamin'ny andron'ny zanak'Israely. Fimononana tahaka an'izany teny an-dalana. Rehefa maty ry Kora sy Abirama sy ry Datana, verina ankehintsika ty amin'ny Nomera 4:40. Nomera 4:40. Azafady, efa maty ireo olona ireo zany a, izay nikomby sy nitabataba tamin'ny Mosesy ireo. Alohan'ny amoana azy dia hoy Jehova tamin'ny Mosesy, Nomera 4:40, alohan'ny amononan'ireo olona ireo 9:20 ka hatramin'ny 7:20. Ary Jehova teny tamin'ny Mosesy Arona ka nanao hoe, miata amin'ity fiangonana ty ianareo andringanako azy amin'ny indray mpimasomonja. Dia nekoka izy roalahy ka nanao Andriamanitra, Andriamanitra ny fanahy nofo rehetra olona iray no nanotaka ho tezitra amin'ny fiangonana rehetra va ianao e. Ary Jehova niteny tamin'ny Mosesy ka nanao hoe, mitenena amin'ny fiangonana ka laza hoe miata, tsy hanodidina an'ilay ny Kora sy Datana ary Abirama ary. Miata amin'ireo olona ireo, izay namotsy fotsiny anarako ireo izy, izay nanevateva ireo. Nefa tsy tany amin'ny Jehova io fa izy nomena ny fanevatevana io. Mosesy sy ny mpanamany miata amin'ireo olona ireo izy. Dia rehefa nately ny tany ireo olona ireo sy ny fianakaviany, inona ny trangany ampitson'iny? Androany zany ireo olona ireo nately ny tany tao daholo, izy sy ny fianakaviany rehetra izy. Jehova miata amin'ireo mba tsy hiara-maty amin'ireo. Tika zany miata zany, zay olona fa fantatrao, fa manana an'izany toetra ikomy sy monomonona izany, efa mazava ny afatra. Vakitsika ny Jeremia 10 tao hoe, zao ny lazain'i Jehova amin'ny zanak'Israely. Menatsika zany ny afatra, miata amin'ilay ny olona. Dikan'izany aza manatona azy, aza mampiditra trano azy, aza mendroso any aminy, fa miata amin'izany olona izany. Nizy izy na izy, na pastera, na missionnaire, na evangelista, na olona, na diakona, na olona tsotra, miata amin'izany ozy izy. Dia inona ny zavatra nitranga? Niataka tokoa ny olona, nately ny tany tao reo vahoaka rehetrarehetra reo. Inona indray nataon'ny fiangonana? Nomera 7:7. Nomera 7:7. Ary noho ny ampitso dia nymonomonona tamin'ny Mosesy sy Arona ny fiangonana, dia ny zanak'Israely rehetra ka nanao hoe, ianareo efa nahafaty ny olon'i Jehova. Ripaka ireo olona ireo maty daholo zany a, hatrany amin'ny akona, hatrany amin'ny zaza minono, na ny bevokany ripaka daholo. Dia izy indray le vahoaka hoe, ianareo no namono an'ireo olona ireo, nareo no namono ny fiainan'ireo, nareo no namono ny fiainam-panahy reo. Izy moa reo lazainy hoe olon'i Jehova reo. Jereo amin'ny 2:20 ny andininy 2. Nomera 2:20 ny andininy 2. Izy ary olon'i Jehova teneninareo. Ka nitsangana teo anatrehan'i Mosesy izy ireo sy ny zanak'Israely 500 izay samy lohan'ny fiangonana avokoa. Dia olona voafidy ny fiangonana sady nanandaza.
zay mato hoe nareo namony ny olon'ny Jehova ozy izy nivoaka Israely ka olon'ny Jehova tokoa nereo olona reo e satria olona voafidin'ny fiangonana sady inona ozy izy nanandaza tsy vitan'izany samy lohan'ny fiangonana olona samy lohan'ny fiangonana ireo firy moa ny missionnaire sy ny evangeliste sy ny pasteur tato amintsika lohan'ny fiangonana 5 sisa tavela ny pasteur ny ainga tany nefa nisy 7-10 5 nareo sisa tavela ny pasteur ao firy sisa nareo 2-10 tamin'ny 3-20 tamin'ny 2-20 ny evangeliste firy reo tavela 4-20 tamin'ny firy koa reo tamin'ny 20 sisa dia mbola nisy promotion tateoriana koa dia nitsana daholo olona inona nefa ndreo izy izy olon'ny fiangonana firy nareo olona reo ny voafidin'ny fiangonana firy sisa nareo tavela firy nareo diakonareo fidin'ny fiangonana firy sisa tavela maty ara-panahy zany maty ny voalevony natelin'ny tany nefa niara-ny ainga taiza tany Egypte niara-ny apitany ranomasina inona mena dia nymonomonina indray ny olona anao anao izy nyvononareo ny olon'ny fiangonana zany hoe tsy maintsy isy zany aorinany ty fiampitana ny olon'ny Jordaniny ty misy olona tsy ho tafapita ao misy pasteur tsy ho tafapita ao sisy manao amenina loatra am'izao misy evangeliste tsy ho tafapita ao misy missionnaire tsy ho tafapita ao misy missionnaire tsy ho tafapita ao misy diakona misy vavaka tsotra tsy ho tafapita ao na ray-pianakaviana na ray-pianakaviana tsy ho tafapita misy vady na lehilahy maro tsy ho tafapita rangaha vonona fa raha matao vadiny dia vaka ahita eto mepitapitany tena fa dia ahita aminahy eto dia misaraka dia efa milaza azy efa menara mepitapita rano any dia efa milaza azy zay firy zany tsy tafapita dia izy ny olona hoe nahoana ozy izy ny vonoanareo ny olon'ny fiangonana ny olon'ny Jehova tsy maintsy isy olona hitsangana hanao an'izany satria Jehova tsy manao na inona tokoa raha tsy milaza ny heviny ampaminany mpanompony ho an'ireo zay tavela ten'ny olon'ny Jordana isy hitsangana amin'inona ny vonoana ohatr' zany ny olona efa tenenina hoe midira ara-potoana ny ampiangonana aza manao tara dia rehefa tara midy ny varavaran'ny fiangonana maninona ny sobana ny fiainam-panah'ny olona ny olona fivavaka mbola sakanana tsy maintsy isy ho ahy izany ho reny sofintsika fa raha vao mahenao an'izany tsika dia mazava ny teny aza manakaiky ninona ozy izy ny lain'ireo ianareo ndao dia ho ringana miaraka amin'ireo koa hoy nivaky tenitsika tamin'ny Jeremia tao nda nalazao amin'iza amin'ny zanak'Israely zany teneno zany fa tsy maintsy hitany Jordanina io tsika ka raha fahitan'io ny Jordanina io tsika ho tafitatsika dia jerevo tsara maro moa zany nyringana teny an-dalana satria mbola nymonomonina teo amin'ny nomero toko 7-20 finna ny nahazo anazy nomero toko 7-20 ny andininy 4-20 ireo vahoaka ny fiangonana maro ny tabataba reo nahoana ny naringana ny olon'ny Jehova nomero toko 7-20 andininy 4-20 ary zay efa maty ny arety mandringana dia 740 sy ray alina afa-tsy zay efa maty noho ny amikora zay efa maty ny arety mandringana reo olona ny menimeninareo hoe nahoana ny devonoanareo ny voaka an'Andriamanitra nahoana ny roahanareo nahoana ny ilikilika anareo nefa tsy Mosesy nanao an'io fa Jehova ny nampivavany tany any Mosesy ireny ny olona monomonina 740 sy ray alina 14700 zany atambary ny zanam-piangonana ny faritany sy ny régional misy antsika any zanam-piangonana firy zany ny ringana mahazo 14000 zany raha toki tsika reto mahatratra 14000 tsika ray manontolo reto zany ny monomonina sy ny tabataba daholo tsisy na iray aza ny angana ringana daholo na tsika mihaino ato tokantrano ato amin'izao toroteny zao na eto Madagasikara na tepitan-dranomasina ringana daholo 14700 dia Mosesy indray nomena sinina
fa nga Mosesy nanome arety mandringana an'ireo fa ireo olona reo izy dia tsy sitraky Jehova ka rengana teny an-dalana avokoa. Mbola tsy tafita ny ranomasina mena ne, mbola tsy tafita ny ranon'ny Jordana ne io e. Fa tonga ary tsika amoron'ny ranon'ny Jordana hiampita, satria izay no nitson'Andriamanitra atsika hiampita ny ranon'ny Jordana. Ka rehefa tafampita ary isika, inona no afatra omen'Andriamanitra atsika? Eo mitsosoatsika iverina, vitan'ny rano maina. Josoa toko fahatelo, azafady toko faefatra, andininy voalohany ka hatramin'ny fahatelo, dia dinganitsika ary amin'ny andininy 3 ka hatramin'ny 4. Ary rehefa tafitany Jordana avokoa ny olona rehetra, Jehova niteny tamin'ny Josoa hoe mangala lehilahy 12 amin'ny olona dia ray avy isam-pirenena, ka mandidia azy hoe maka vato 12 eo voan'ny Jordana eo amin'ny ilay nijoroan'ny tongotry ny mpisorona, dia eto miaraka aminareo ka velao eo amin'izay andrianareo anio alina. Nomena toromarika zany hoe maka vato 12, nisy 12 avy amin'ny 3 ampitomboana 4, fifandraisan'Andriamanitra sy ny olombelona. Ino ny vato alaina fahatsiarovana io? I Kristy le vato lampy. Io asaina alaitsika io hoe raisy io Kristy vato lampy io rehefa tafita amin'ny oron'ny Jordana ianareo. Andininy 13. Fa nataon'ny Jehova Andriamanitra reo maina ny falehan'ny ranon'ny Jordana teo nolonareo mandrapita anareo, dia tahaka ny nataon'ny Jehova Andriamanitra reo tamin'ny ranomasina mena, izay nataony maina teo nolontsika mandrapita atsika, mba ho fantatra ny firenena rehetra ambony tany fa mahery ny tanan'i Jehova, ary mba atahorany an'i Jehova Andriamanitra reo mandrakizay. Meo voninahitra ilay mpanjaka ny tany. Ho fantatra ny firenena rehetra eto ambony tany, ity zavatra ataotsika ity, fa hitany Jordana itsika, ary mba lalan'ny olona fa mahery ny tanan'i Jehova rehefa hipitan'ity ranon'ny Jordana ity tsika. Lazaiko tsika fa tsy mena ny Moabita na ny Kananita na ny Jebosita na ny Bergizita sy ny Patatita sy ny Datita sy ny misy titatita rehetrarehetra zany afatra zany, tsy mena Datita zany, fa ny mena ny zanak'iza, zanak'Israely, zany hoe tsy nomena ny fiangonana hafa zany. Hiapitan'izany rano zany nanao fitafiana zany, fa isika nomena an'izany. Ary rehefa tafita itsika dia tia ny afatra farany nomena atsika. Josoa toko 17. Josoa toko 17 vakitsika nanomboka ny 12 ka hatramin'ny 9 amaranantsika azy. Josoa toko 17 andininy 12 ka hatramin'ny 9. Dia tandremo tsara ny fanahinareo mba ho tian'i Jehova Andriamanitra reo. Amen. Fa raha miemotra ianareo ka miray amin'ireo firenena sisa eo aminareo ireo, ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy, ary izy kosa ao aminareo, dia ho fantatrareo tokoa fa tsy handroky ireo firenena ireo anoloanareo intsony Jehova Andriamanitra reo, fa ho fandrika sy tota aminareo ireo, ary fanindronana amin'ny tehezanareo sy ho tsilo eo amin'ny masonareo, mandra-pahalany ritra nareo tsy eo amin'ity tany sonomeny Jehova Andriamanitra anareo ity. Ary indro efa andeha ho any amin'ny lalana falehan'ny tany rehetra aho izao, ary fantatrareo amin'ny fonareo rehetra sy ny fanahinareo rehetra fa tsy misy latsaka na dia zavatra iray akory aza ny zavatsoa rehetra zay nolazain'i Jehova Andriamanitra reo anareo. Efa tanteraka aminareo avokoa izy rehetra,
tsy nisy latsaka izy na dia zavatra iray akory azy. Amen. Ary tahaka nefa nanatanterahana taminareo ny zava-tsoa rehetra izay nolazain'i Jehovahandriamanitra reo taminareo no anatanterahany Jehova aminareo kosa ny loza rehetra mandra-paharingana anareo tsy eo amin'ity tany soa nomeny Jehovahandriamanitra anareo ity. Amin'izay hivadianareo ny faneken'ny Jehovahandriamanitra reo izay nandidiana anareo sy andehananareo anompy ireo andriamanin-kafa ary ekofanareo anatreny direhitra aminareo ny fatezeran'i Jehova ary olany ringana fainganareo tsy eo amin'ny tany soa izay nomeny anareo. Zao no dikan'izany ry voakan'Andriamanitra. Hiepita ny ranon'ny Jordana itsika. Hiepita isika manomboka amin'ity volana Jona ity sy tapany volana mety. Ka izay rehetra tafapita. Izay rehetra tafapita ozy izy dia tandremo ny fananareo. Mba ho tian'ny Jehovahandriamanitra reo. Fa raha mihemitra ianareo ozy izy ka miray amin'ireo firenena sisy eo aminareo ireo ary mifanambady aminy ka miditra ao aminy ary izy koa ao aminareo. Raha mihemitra raha fa tafitany Jordana io ianao ka andeha hakavady hafa firenena indray. Mamoaka ny zanakao hanambady ireo hafa firenena ireo. Tandremo ozy izy. Mihemitra ianao ka mandeha miala amin'izao lalana izao ndraika ao amin'ny andriamanin-kafa nefa tafitany'ity Jordana ty. Zany hoe teny mbola tsy tafita zany dia aloha dia efa zao dia efa mihemitra. Hoe dia mbola tsy tafita. Fa sa hoe tafita eo ianao ka mihemitra indray ozy izy miray amin'ireo firenena hafa. Entre parenthèses fiangonana zany dikan'izany inge. Satria ny Israel lazaina hoe inona? Fiangonan'Andriamanitra. Firenen'ny Israely fiangonan'Andriamanitra ka miray amin'ireo. Na inona etsona azy? Na tiktak, na do, na jo, na vahao, na FM division, na FM plus, tsy haiko na FM moins. Zay andehananao rehetra any. Na zay mety hoe zay dia fa tsika le tsy nepita ny ranon'ny Jordana fa ndao hitambatra aty indray. Ianao fa tafita ianao dia hiveriny hitambatra ny olona tsy nepita ireo indray. Mihemitra any ivelany any. Dia jereo tsara fa mafimafy io teny io. Andininy 13. Dia ho fantarareo tokoa fa tsy handroky ireo firenena ireo anoloanareo intsony Jehovahandriamanitra reo. Fa ho fandrika sy tota aminareo ireo. Ary fanindronana amtezanareo sy ho tsilo amin'ny masonareo mandra-pahalany ritra anareo tsy ho eo amin'ity tany soa nomeny Jehovahandriamanitra anareo ity. Zany rehefa tafitany io ny Jordana io zany ianao. Enjana koa ny teny. Zay efa tsy tafita efa nazo ny anjarany. Iny efa tsy dirantsika intsony fa ianao hita. Aleo tsy mandroso toy izay efa tafita any vo hiverina indray. Ianao nge hiverinao tsisy rano hitataka atsony ao e. Tsisy rano hisaraka atsony ao e. Fa tsy maintsy anao inona zany ianao hiverina amin'io rano. Ilomano anao. Ka anao akletika saky sitrika satsika arokalika. No epitana amin'io rano. Hiverina indray. Dia tandremo. Tsy hiteniko ireo olona zany. Tena miala tsiny miala fondro amintsika fa tsy izany tenen'izany fa ity no gidy. Omen'Andriamanitra antsika ty baiboly ty. Ity ny toro lalana. Omen'Andriamanitra antsika andehanantsika amin'izay lalana hitondrany antsika. Fa zay nataon'i Jehova tamin'izay ihany no ataony amin'izao. Ka tsy hiteniko zany. Sao raha pitso raha afaka pitso. Ka tonga aminao itsilo manindrona anao sy ny masonao sy ny tenanao sy fanaintenana aminao. Dia ho lazaina fa novononareo ny olon'Andriamanitra. Hozononareo ny olon'Andriamanitra. Tsy hiteniko zany ry vahoakan'Andriamanitra sy ry fiangonana. Efa hita ny ranon'ny Jordana tsika dia nomena ny afatra. Ary amaranako azy. Amaranako azy. Josoa 7:20 ihany. 9:20 ka hatramin'ny 5:20. Ko ankehitriny matahoran'i Jehova ka manompo azy amin'ny fahitsiana sy ny fahamarinana. Amen.
ary ario ny Andriamanitra zay nitompoy ny razanareo tany an-dafiny io sy tany Egipta ka manompoany Jehova. Amen. Nefa raha tsy sitrakareo ny anompoan'i Jehova dia fidionareo anio ary zay ho tompoinareo. Na ny Andriamanitra zay nitompoy ny razanareo tany an-dafiny ony, na ny Andriamanitra ny Amorita zay ponina teto amin'ny tany no nenanareo, fa raha izaso ny ankohona kosa hanompoan'i Jehova izahay. Tsy maninona na voafototra ty amiko daholy ny antony zavatra rehetrarehetra. Tsy maninona na hoampaingaina amin'ny zavatra rehetra koa, satria lasa halanareo, lasa fahavalonareo mitondra an'izany hafatra zany, ka dia ho alay mbaraka ty sy ahely ery sy ahely ety na amin'ny radio na amin'ny télé na amin'ny internet. Ohatra zay efa nataony rehetrarehetra, fampiororo vahoaka, olona devoly ny ondamosiny io, fanaratsy ny ondamosiny io, tsy izy io, sy sisa sy sisa. Ndeha amoronana lainga sy tsao rehetrarehetra aparitaka amin'ny CD sy ny radio sy ny télé indray. Tsy maninona azo atao zany amiko, satria tsy aty amiko zany ny mety efa, fa ho any amin'izay naniraka. Fa za tsy afaka mamaly anao, tsy afaka anao ininona anao amin'izany a, tsy afaka ampivavany tany a iletenao sy ny ankonanao sy ny fianakavianao. Tsy manana rety mandringana alefa any aminao a, andringana anao sy ny ankonanao, tsy manana an'izany a. Fa za azo atao an'izany tahaka nanaovana ny Mosesy. Fa raha velona koa i Jehova io fa tsy maty, ka izy naniraka, izy naniraka ny Mosesy, dia hitanareo itenin'ny Jehova io fa ho sivaniko voaka an'Andriamanitra io. Farany ao amin'ny Mateo, Marka toko 7 ny vaky tenintsika, ataontsika conclusion. Marka toko 7, Marka toko 7 ny vaky tenintsika teo. Ovakitsika manomboka ny 9:20 ka hatramin'ny 10:30. Ary ny mpanorandalàna zay nidina avy tany Jerosalema dia nanao hoe manana Beelzeboba izy, sy hoe ny lohan'ny démonie na moan'io ny démonie e. Mody mamoaka devoly rao fa mampiditra devoly izy. Rehefa niantso ireo akeo aminy izy dia nanao fanoharana taminy hoe ataon'ny Satana ahoana no famoakany Satana. Fa raha misy fanjakana miady an-trano dia tsy haritra izany fanjakana izany. Raha misy mpiray-trano miady an-trano dia tsy haritra izany mpiray-trano izany. Raha Satana mitsangana nohitra ny tenany ka miady an-trano dia tsy haritra izy fa horava ny heriny. Kanefa tsy misy olona afaka miditra ao trano mahery ka androbany entany raha tsy afatony aloha ilay mahery dia voarobainy ao an-tranony. Sarin'izany izao, tsy maroaka an'io devoly io raha tsy mahery noho izy, tsy mahafaka an'io raha tsy mahafatotra azy. Zany hoe mahery noho izy ianao zany. Fa raha mbola faible noho izy ianao tsy mahafaka an'io ianao. Fa raha Satana ny miady an-trano, miady rava koa ny fanjakana, dia ao anao izy 9:20. Fa lazaiko aminareo marina tokoa, azo famelan-keloka ny zanak'olona amin'ny ota rehetra sy ny fitenenan ratsy rehetra izay ataony. Fa izay miteny ratsy ny fanamasina kosa dia tsy mahazo famelan-keloka mandrakizay, fa mendrika eo ilona any amin'ny ota mandrakizay izy. Izany lazainy satria ny olona nanao hoe azo mpanahy maloto izy. Inona zany ny dikany hoe miteny ratsy ny fanamasina? Azo famelan-keloka ny olona izy amin'ny ota rehetra ataony, ny ota rehetra ataontsika. Dity voalohany, aza manan'Andriamanitra hafa. Raha manao Andriamanitra hafa ianao ka miaiky ny heloka ao, fona amin'Andriamanitra, mahazo famelan-keloka ianao. Aza manao saron-javatra voasikitra ikofonao sy andolenao sy ivavahanao. Raha nanao an'izany ianao, tsy nahalala, nanompo an'izany, miaiky ny heloka anao, mahazo famelan-keloka. Nanao blasphème ianao, niteny ratsy sisa, mahazo famelan-keloka. Tsy nitarina ny sabata ianao, ny fona. Fa mbola nividy zavatra tamin'ny andro sabata, efa tenenina foana, tsy menatra manao akanjo fotsy sy manga. Mbola mividy zavatra ery isy ety. Raha mifona amin'izany ianao, avelan'Andriamanitra ny heloka anao. Tsy manaja ny ray aman-dreninao ianao, mifona miaiky an'izany no avelany. Nangalatra nandainga njangajanga namono olona njoro vavombelo mandainga sisisisa, miaiky an'izany ianao, mahazo famelan-keloka. Fa niteny ratsy ny fanahy masina, inona miteny ratsy ny fanahy masina?
lazay fa manana fanahy marotona amin' Jesosy izany hoe Jehova no miteny anao n'le avy raha zay anao fa demony mampiteny an'io anjely mitona anao amin'ny avy raha zay anao fa devoly ny anjely ny fanan'Andriamanitra no miteny amin'ny fisehoana lazay anao fa fanahy mamitaka izany izany natao hoe miteny ratsy ny fanahy masina ipitany nono Jordany ianao devoly ny mitondra an'io hevitra io izany natao hoe miteny ratsy ny fanahy masina Jehova milaza fa horingana zay tsy mibebaka horingana zay tsy mivavaka amin'ny ranomaso ndridradridra zany hoe devoly ny mampibebaka sy mampitomany io nefa Jehova no miteny izany natao hoe miteny ratsy ny fanahy masina tsy misy famelan-keloka mandrakizay izany oziza Jesosy io miteny io tsy mahazo famelan-keloka zay fanahy maloto no namoany Jesosy devoly satria sitrana le olona nisy demoniaka mona sy narenina sady nandreny no niteny fanahy maloto no zany fa ny olona miteny ratsy ny fanahy masina ity zavatra ataotsika ity lalana andehanantsika ity na izy na mpitondra fivavahana izy na izy na mpivavaka apokalipsy izy na ivelan'ny apokalipsy miteny ratsy nyity lalana andehanantsika ty lehilahy sy vehivavy matanjaka ianao raha afaka amin'ny tenin'i Jesosy io ataovy zay farafaizanao hoe za rangatsy mataotra an'izany za tsy ampitorona zany fa ho hitako ao zany fa za tsy izy io fa devoly io amiko de ho hitanao fa ren'Andriamanitra zany teninao zany reny Jesosy zany teninao zany fa ny teninao no hanamarinana anao fa ny teninao koa no hanamelohana anao fa aza manao Andriamanitra tsy maheno tsika aza manao Andriamanitra tsy mahita tsika fa hitany Jordany tsika ry voakan'Andriamanitra hitany Jordany tsika Jeremia toko voalohany zao no lazain'i Jehova amin'ny zanak'Israely ka iza ty tsika voakan'Andriamanitra zanak'Israely ty ino le lazaina tamin'ny apokalipsy tao hoe iady amin'ny bibidia ireo sy ny zanak'ondry ary aresy azy satria olona voa antso voa fidy ary mahatoky ka raha voaka mahatoky amin'Andriamanitra tsika mitsangana isaotra azy fa zay ny nitsona tsika amin'izao fotoana izao tsika atao tokantrano ato rehetra nao ambony fandriana ianao nao mpisakafoanana mieno zao afatra zao mitsangana nday vavaka iaraka ivavaka amin'ny fiangonana rehetra tsika eran-tany amin'izao randrenisatsika zao afatra zao zay mbola amin'ny sabata manaraka ny ampitanao ny Jordany fa ty afatra ty mandritry ny fiampitana ny oron'ny Jordany de io ihany no afatra horentsika eto amin'ny radio mba hipetraka tsara ao anatin'ny fotsika sy ny saitsika hoe soroaty amin'ny andriny amin'ny tanany amin'ny fafana mba ho vakiana hipetraka zany afatra zany fa hitany Jordany ny voakan'Andriamanitra hivavaka itsika Jehova raha eo eto amoron'ny Jordany ny zanak'Israely tondraka ny rano ankehitriny ianao nefa nampanantenany zao voaka zao hoe manamboara vatsy fa afaka telona hitany Jordany ianareo ka ny mpisorona no atao voaloha laharana mandroso amin'izany lalana izany indray totompo ny mpisorona rehetra misy eninjato mahery izy ireo eto koa ny fiangonana rehetra epitan'izany on'ny Jordany izany tsy ringana teny an-dalana tsy maty teny an-dalana fa vahoaka voantso ary no fidinao hitan'ity on'ny Jordany ity nandeha ny sivana na dia malalaka aza ny lavaka n'izany sivana zany tompo maro ny latsaka teny an-dalana fa izay kosa hatramin'izao dia mbola tsy zakan'izany sivana zany ka niraraka tamin'ny tany fa mbola eto ihany efa ny tananao ianao Jehova ny fikororoana anavahanao ny vary sy ny tsiparifary efa ny kororoana ny vahoakanao fa izay kosa dia mbola voambary nisy lanjany hatramin'izao Jehova Andriamanitra raha eo maro no antsoinao ianao fa vitsy ny fidiana zinona moa izay Jehova tompo raha ny adalanay ny faratsinay ny elokay no mba isan'ny fidianao zay fa tsy mizahatavan'olona tokoa ianao tsy manafakafaka tokoa ianao tompo fa zay rehetra manatonao ianao dia tsy mbo misy olaviko ka raha hitan'ity on'ny Jordany ty ary zay tompoko tafita somatsara dia mbola nanafatra anao
tandremo sao miverin-dalana indray fa dia ireo firenena rehetra reo izay alainareo vady ampanambadinareo ny zanakareo ho vadiny sy ho vadinareo dia ho tsilo ho fanindronana ho fanaintainana ho mainoka masonao ka tsy alako ho ianao Jehovah raha miverina indray izay Jehovah raha eo mangataka izay tompo mba ho tantanany anjelinao sy ny tananao akavanana ray amin'izao lalana izao ka tsisy na dia iray aza voasingotro satana indraika hiverin-dalana ka hiteny rasiny fanahy masina anao hoe azo mpanahy maloto ireo fa fanahy manitaka ny miasan'ireo dia misaotra raha eo anao Jehovah nidera sy nihaja amin'ny voninahitra mandrakizay izany vavaka izany dia angatahana isytononona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy maty tamin'ny tsatsaky ny herinandro toetra tao pasina 3 andro sy 3 alina tsangana tamin'ny maty tamin'ny andro 7 ho azy nidera sy ny voninahitra mandrakizay halleluja amen izavantsika Andriamanitra mazao toerana isika Jakoba toko 2:7 Abrahama nino n'Andriamanitra ka nisaina ho fahamarinana izany ary natao hoe sakaizan'Andriamanitra izy raha ino ihany koa ianao dia afaka no sakaizan'Andriamanitra tsy avy amin'ny asanao no hanana marinan'Andriamanitra anao fa avy amin'ny finoanao azy Jesosy tsy antsoko hoe mpanompo ntsony ianareo
fa sakaizy Saka
Tanana mideza naolana mikija izaho tsy atahotra zaho tsy angina fa efa fantatro efa fantatro fa eo ianao ry tompo mitsinjo ny lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe na maro reo sakana tsy alosoko izaho tsy emotra tsy toloko fa efa fantatro fa eo ianao ry tompo mitsinjo ny lalako fa efa tsapako fa ny tananao mahery momba tsy overe pandrese aho fa manananao pandrese aho miaraka aminao pandrese aho fa manananao Jehova teny tamin'ny Mosesy Arona karanao taminy hoe izao teny zao no entinareo mitsodrano ny zanak'Israely hitahinao ka hiaranao ne Jehova ampamiramiratra ny taviny aminao ne Jehova ka mila fo aminao anandratra ny taviny aminao ne Jehova ka menao ny